tokoa dia faly mitafatafa amintsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana zany forêt santé Canada indray ny tenako. Ny resantsika anio zany dia ny fifandraisan'ny foko karana sy ny malagasy satria tato ato dia malaza ny resaka fifandraisan'ny fondation Akbar Ali ny fanafarana ny vaksiny zany ao Madagasikara izay mitondra resabe tokoa. Ny fondation Akbar Ali moa zany dia ny tompony dia Andriamatoa Akbar Ali izay voalaza fa isan'ny mpanefoefo indrindra zany ao Madagasikara amin'ny miliara en euro izany. Ka mitondra resaka be satria mamoa foa tantara maro dia maro zany ny mikasika an'izy io satria ny fifandraisan'ny foko karana sy ny malagasy dia efa somary nisy karazana zany hoe lolopo, nisy karazana ohatrany hoe tsy fetezana zany kanefa tsy misy afaka tena mivaky mazava hoe inona ny olana ary tsy misy koa zany mandroso mazava koa zany ny amin'ny vahaolana. Eto amin'ny zany forêt santé dia tsy mitanila fa fijery mahitsy ary dia mikaroka ny vahaolana ary misavitra ny olana rehetra izay mety mitranga izany. Ny foko karana dia tonga tao Madagasikara zany ny razambeny efa talohan'ny fanjanahantany. Fantatritsika tsara fa izany foko karana izany dia manana talenta amin'ny fitadiavana satria dia avy any Inde izy zany no namakivaky ranomasina tonga teto Madagasikara ary ny akabeazany zany dia olona izay sahirana mahatra avy tany amin'ny tany aviny kanefa dia tonga mpanefoefo zany rehefa tonga ao Madagasikara. Hoadiaditsika zany ny momban'izay zavatra rehetra izay mba hanazava ny saitsika zany ny amin'ny hoe ahoana marina moa zany ny momban'ireo olon'ireo ary ny rihatra rehetra ve atao aniny sa inona kosa zany ireo zavatra mbe fafamerimberiko eto, inona no zavatra hoe miandry atsika tompotany zany dia ny resaka terme responsabilité. Inona zany ny responsabilité tsika malagasy tao anatin'izay zavatra rehetra izay satria raha misy olona tonga amin'ny toerana mampanefonefo azy dia tsy afaka olazaintsika hoe tsy nisy herim-po tao, tsy afaka olazaintsika zato isan-jato fa toy izao sy toy izao zany no nahatongavany teo. Mety misy ny resaka hoe tsy mazavazava na ny hoe ny resaka fanambakana nahatongavan'ny olona iray teo amin'ny toerana mampanefoefo azy kanefa tsy azontsika lavina koa ny hoe herim-po tao anatin'izay zavatra rehetra izay. Fa ity zany alohan'ny hidirantsika amin'ny votoatin-dresaka dia misy anekdoty kely izany mikasika ny fifandraisan'ny karana sy ny volamena ary ty zavatra ty dia tantara marina naseho tao amin'ny televisionna iray zany ny hoe atraiza zany ny fahaizan'ny karana anio fikirakirana ny volamena io, ny fahaizany mitady azy ary ny fahaizany manefy azy ary ny fahaizany mivarotra azy. Eno tsara zany ity tantara iray ity. Ao Inde zany dia manampahaizana amin'io volamena io zany ny akabeazan'ny karana. Ka rehefa manefy volamena zany ny mpanefy volamena dia ny zavamisy zany dia miditra any amin'ny taovam-pisefony, miditra any amin'ny taovam-pandevonankaniny any amin'ny vava zany rehefa miaina an'iny zany ny vovo-bolamena. Zavatra marina zany zavatra zany dia
rehefa miditra any aminy zany a ny vovo-bolamena dia mandeha koa zany a any amin'ny estomac ary dia mivoaka any amin'ny tay zany ka misy zany a vovo-bolamena maro zany a ny mivoaka any amin'ny tain'ny olona iray zay manefy volamena ka tena naseho tao amin'ny tele mihitsy a zany zavatra zany tao amin'ny internet ny zava-misy any de ny hoe rehefa mandeha amin'ny lavaprika zany a ilay mpanefy dia iny tay mivoaka iny zany a midina zany a any amin'ny toilette ary dia midina any amin'ny égout izany hoe ireny fiandronan'ny zavatra maloto ireny zany de misy zany a nefa mahalala an'izay zavatra zay dia misy vondrobondron'olona zany a miditra mihitsy zany any amin'ny fanariana ny tay amin'ny alatsiny indrindra zany amin'ny ilay terme fa tsy hitako moa ny ilazana azy dia any izy zany a no manivana ny volamena izay a narininy mpanao ny fanefena ny volamena zany ary dia mahazo ny quantité zay tadiaviny quantité non négligeable mety tsy de tena betsaka hoe manao hoana angamba hoe hatrany amin'ny 73 kilos fa mahazo ny azony zany matoa le olona tena hoe manao karazana sakrifisy mihitsy zany andeha any amin'ny maloto miaina ny maloto mba hitadiavana ny volamena io zay zany a sationany kely fotsiny zany a itenenako amintsika hoe atraisa ny fitiavany reny olona reny ny volamena io ary atraisa ny fanaovany sakrifisy ny tenany satria raha ohatra amintsika malagasy zany hoe andeha hiditra any anatin'ny ranotay andeha hitady volamena izany dia maro ny mety ho finoana manodidina an'io hoentsika malagasy zany a ny hoe hitsara amin'izay fomba zay kanefa dia vitan'ireo olon'ireo zany a ny zavatra toy izay introduction fotsiny zany itenenako amintsika hoe atraisa ny fahavononany ny fahalalany ary ny fahaizany an'io volamena io ka raha izany karazana tantara teneniko teo zany par rapport amin'ny azahoany azy eto Madagasikara dia azontsika lazaina fa moramora ho azy zany a ny mahazo an'izany hoe quantité na volamena goavana de goavana zany eto any anaty ranotay aza tsy mampiemitra azy ny mitady ny volamena ka vao mainka moa hoe zavatra hita eran'io zany a izay hoe olombelona no afaka azahoana azy ary hoe ny karazany tena mpiady volamena dia tsy manan-karena fa tatsara izay ny akabeazany de tsy nianatra dia afaka vidina amin'ny vidiny mora ny volamena izay trandrahan'ny tatsara any ampitrandrahana any ary zareo dia manana ny fitaovana rehetra ny karana ny 4x4 afaka andehanany amin'ny lalana faran'izay ratsy ny camion tonga hatrany ambanivohitra be any ny karana ary tanyko no nanorenan'ireo razambeny ny akabeazan'ny razambeny ny hoe fiainany zany fa efa hoe na vory maromaro izy no miakatra zany aty andrenivohitra de tonga ny atratia Canada izay zany dia resaka parcours itenenako amintsika fotsiny zany hoe inona ny parcours-n'ireo olon'ireo omentsika tsy ny ve nefa izy zany amin'izay lafin-javatra zay aiza zany ny hoe afahantsika miresaka ny momba azy zany satria mantsy voalohany indrindra fitadiavana salamy fitadiavana rehetrarehetra no ataony ao amin'ny tanitsika ka ny tenako dia ao anatin'ny sehatry ny business aty Amerika Avaratra ary
manana ihany koa ny hoe diplôma amin'ny mahadokotera ary dia manao an'izany karazana fandrarahana izany atao amin'ny klinikako ka fantatro tsara ny hoe toe-tsaina amin'ny hoe mampandraraha. Efa no teneniko teto zany de ny voalohany dritra aloha de ny hoe persévérance, ny herim-po zany, de ny fitiavanao ny zavatra izay ataonao ary ny fahaizanao ny zavatra izay ataonao. Ka raha ny fifandraisan'ny karana sy ny volamena zany tompoko dia ananany zany ireo karazana compétence anankitelo ireo zany. Eo ihany koa ny fahaizany misarika satria ao anatiny hoe fanaovana ny business daholo zany izay hoe fahaizanao misarika ny olona izay hoe raha ohatra zavatra ohatran'izao zany no tianao varotana dia inona sina daholo zany ny fomba fisarihana. Fantatritsika tsara hoe manana ihany koa ny fahaizana misarika ny karana ary manana ihany koa izy ny bika manendrika hoentiny amin'izany ary malaza ny karana eran'izao tontolo zao amin'izay hoe fahaizany ny business izay. Aiza ho aiza zany isika malagasy amin'izay toe-javatra zay satria mantsy tsy maintsy atao ny analyse en profondeur ny zava-misy izany ao anatin'ny kapoka ny tanteraka zany io zavatra io. Ny zava-misy nefa zany de ny hoe isika malagasy zany ny tompon-tany ka manana ato be dehibe sika ny amin'izay hoe mahatompon-tany antsika izay. Efa nazavaiko teto ny atao hoe sentiment d'appartenance, efa nazavaiko teto ny hoe inona ny tombony ho anao izay hoe manana hoe tanindrazana ianao ny tompon-tany eo. Tsy voatery ianao hoe mpanefoefo vao zay vao afaka hiaro ny taninao fa miaingato aloha ny zavatra rehetrarehetra atao anatin'ny lohanao ato dia ny fomba tempo ny fitiavanao ny tanindrazanao. Zay no ahafahanao zany voalohany indrindra ny hoe miaro zany ny tanindrazanao satria inona ny antony? Raha ohatra ve hoe mpanefoefo malagasy iray ohatra anao affaire izy ohatra anao entreprise any Chine na anao entreprise izy any Inde na anao entreprise izy aty Amerika Avaratra dia ho afaka ve izy ny hoe hajakazaka amin'ireo tany rehetra izay teneniko ireo? Inona ny antony? De ny hoe satria ny tompon-tany manana ny lalàna ny ary tsy mamelanao amin'izay hoe andeha hajakazaka ao amin'ny tany zay. Eo zany no tokony hoe hojerevantsika malagasy zany ny momban'izay zavatra zay. Efa noresahako teto ny hoe inona no tokony hoe lalàna izay apetraky ny mpanao business rehetrarehetra ao amin'ny tany iray. Inona no lalàna tokony apetraky ny mpandraraha tompon-tany satria misy eran'io zay hoe priorité ny tompon-tany. Ka isa moa no andrasanao zany ianao an'izay zavatra zay ianao izay hoe mpandraraha tompon-tany concerné amin'izay zavatra zay no tokony hivory zany amolavola ny karazana lalàna izay tokony atolotrao. Izay nge no merimberenako eto foana ny hoe ovao ny rafitra satria rehefa ovana ny rafitra ao amin'ny tany iray dia tokony ho tafiditra ao daholo zany ny karazan'olona rehetrarehetra amin'ny sehatry ny asa rehetrarehetra, ny amin'ny sehatry ny fandrarahana rehetra, ny zavatra rehetra izay hoe inona no mamparary ny tompon-tany ao, inona no tokony ho prioritény.
mandeha zany zavatra rehetra zany hatrany amin'ny hoe resaka rafitra amin'ny fahasalamana, ny resaka fampianarana, ny resaka fandrarahana, ny resaka ny sosialim-bahoaka, ny fiakaran'ny farim-piainan'ny vahoaka, be dia be zany ny zavatra tokony hoe hodinihana ny malagasy tsy vaky volo, ny fampandrosoana ny faritra, zany ny zavatra rehetrarehetra izany zany dia tokony zany hoe anaovana ny latabatra boribory, satria efa averimberiko eto foana izay zavatra rehetrarehetra izay, ka lasitsika izany andeko zany tsika amin'izao fotoana izao zany anao karazana boky émissaire nikarana, satria hoe ny fondation Akbarali zany no iantoka ny resaka vaksiny ao Madagasikara amin'izao andron'ny coronavirus izao, dia efa mandeha koa zany any ny hoe fanaratsiana nikarana. Marina aloha fa amin'izao fotoana izao dia mandeha ny karazany katezerana rehetrarehetra, satria dia hitatsika ato amin'ny réseaux sociaux ato zany ny karazam-pahatezerana alefa amin-drakoto, alefa amin-drabe, alefa amin-drasoa, izay atao fa responsable ny tsy fahobiazana, responsable ny fahatrana, responsable ny zavatra tsy mety rehetra amin'ny fiarahamonina. Ka izay indrindra matsy zany no idirako, satria ny atezerana rehetra hatramin'izay dia tsy mitondra zavatra makaiza ho antsika malagasy, indrindrandrindra ny hoe ny atezerana izay hoe atolaka amin'iza zany ilay atezerana. Eo zany matsy matetika hoe rehefa misy ny zavatra izay miseho amin'ny fiarahamonina anankiray dia maneho ny atezerana ny vahoaka, kanefa ilay atezerana zany mila fantatra hoe atolaka aiza ary atao aiza alohan'ny andravana zavatra maro. Ka eo zany matsy no ametrahako ny hoe karazana réflexion amintsika rehetrarehetra, dia ny hoe izay ohatra zao ny parcours ny karana. Iza moa zany no namela azy zany anao an'izay parcours ny rehetrarehetra izay, satria rehefa mitady ny olona anankiray dia manao ny stratégie rehetrarehetra izy mba hatongavany amin'ny objectifany. Nefa ilay objectif zany, ny fanatanterahana ny stratégie rehetrarehetra dia nisy zavatra marobe zany tao anatiny, zavatra izay hoe manitsakitsaka ny zon'olombelona, toy ny hoe fampiasana olona amin'ny endriny maro izay mety hoe tsy manaraka ny norma sy ny hoe ny karama izay apetraka ao. Mety misy ny fanjakazakana maro izay hoe fomba rehetra zany ahafahana maka amin'ny misikotra ny arena. Tsy mety ho tanteraka nefa izay zavatra rehetrarehetra izay raha tsy misy ny tompona draikitra malagasy, ny malagasy teratany izay ahafahan'ny olona, ahafahan'ny karana manatanteraka n'izay zavatra izay. Tsy maintsy misy zany ny karazana collaboration amin'ny tompon-tany. Zany ny zavatra rehetrarehetra izany zany no mila adiaditsika, satria raha ohatra tsika tsy miditra any amin'ny hoe fototry ny olana dia tsy havahan'ny olana, tsy havahan'ny olana sika. Ka matoa volamena mataonina maro no tratratratraina fa tafavoaka eto Madagasikara, dia tsy fantatra hoe iza ny namoaka azy, tsy fantatra hoe iza no nanome azy, tsy fantatra hoe iza ny trandraka azy. Zany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny fomba ahoana nefa raha ohatra ka tena tianao fantatra izay zavatra izay amin'ny fomba ahoana no tsy ahafantarana azy. Ka eo matsy izany no anairako ny saintsika malagasy ny amin'ny hoe jereo amin'ny fotony, inona ny olana amin'izay zany isika tsy fampiapanga eto tsony ny karana, ny sinoa, ny vazaha no tena mitsetsitra atsika eto, fa jereo ihany koa amin'ny fosiny saina tsy miakatra. Iza zany no mamela azy anao an'izay
karaza mpitsetsefana rehetrarehetra izay satria ny olombelona rehetrarehetra rehefa voainao ny varavarana dia miditra ny olona rehefa idinao ny varavarany tranonao dia tsy afaka miditra izy rehefa asianao lalàna ny fidiranao amin'ny tranonao dia manaraka ny lalàna iny ny olona izay hoe te hiditra te haka zavatra ao aminao ka izay zany no mbola tsy mipetrapetraka tsara amintsika malagasy aisa ny responsabilité tsika zany amin'izay zavatra rehetrarehetra izay apetraka eo zany aloha iny resakiny tsy miditra mihitsy ny tena koa ny amin'ny hoe isolo vava na amerariny zany ny karana fa petsaka ny zavatra izay tsy mety ataon'ny karana kanefa misy ihany koa zany zavatra ihany avy amintsika tompotany ny zava-misy zany dia efa génération en génération zany reo no tonga teto tao Madagasikara zany dia ny anarany de mbola hoe karana zay ny anarany de mbola hoe vahiny avy aiza moa zany no misy an'izay hoe karazana discrimination izay apetrako aminao zay mijery azy zany ny fanontaniana satria mantsy hoe matoa zany izy mbola hoe avana fa karana matoa izy zany mbola avana fa vahiny dia misy antony ao so de mba misy koa ary antony avy amintsika malagasy ny amin'izay hoe fifanavahana izay zay koa zany fanontaniana mipetraka satria na ny tenako zao dia misy olona sahy milaza fa hoe io anga gasy tanteraka na ny anarany ara-tsy gasy izy anga manambady gasy zany daholo inge zavatra atao eto nefa hoe ny tatatata teto foana nandritran'izay fotoana maro izay na ny mety rohevitra na amin'ny resaka ara-pahasalamana na amin'ny resaka ara-sosialy na amin'ny resaka hoe fanasoavana ny fiainan'ny malagasy tatatata teto foana aho amin'ny teny gasy ary na ny aksanko ara zaho tsy miezaka mihitsy manova ny aksanko atao mitsitsika na atao ohatraohatra zao amboamboarina ohatra zao ny aksanko tamin'izaho mbola kely de izay no maha-izy azy ahy ary isika malagasy no fampitsara amin'ny resaka aksan fa raha ny kanadianina ty de isaky maheno amin'ny teny de mahafinaritra ny aksanao isika malagasy ny mbola mifanavaka za tsy miteny na vita betsaka tamin'ny malagasy fa mba nanao zavatra ihany fa tena mbola misy olona sahy miteny hoe io anga gasy io anga io efa manao saina vazaha zany ange ny zavatra misy amintsika malagasy io anie vadim-bazaha ny resaka anjara amin'ny fanambadiana sy ny vie sentimentale dia zavatra amin'ny olona anankiray iny azy iny tsy tokony ho kasikasian'olona mihitsy kanefa moa dia zay moa zany ny hoe toetsaitsika malagasy ny hoe miditra amin'ny fiainana manokan'ny olona ary dia mitsikera ary dia manely olona iray izay hoe nefa zay hoe tsy titiana zany na tsy titiana ny zavatra lazainy na hoe zao ny zavatra tokony ho lazaina na ianao tokony asika amin'ny karazan'olona ohatra zao kanefa maninona ianao zany no mipetraka amin'ny hoe resaka fanelanelana na mipetraka amin'ny hoe neutralité tsy hitondrantsika makaisa ny zavatra ohatran'izany fa vavahako ny politika dia mazava ny hoe atoko-panohitra sy ny hoe mpanomba ny fanjakana ka avahako tsara mihitsy hoe anjaran'ny mpanohitra asany ny mikritika sy ny milaza ny zavatra tsy mety rehetrarehetra eo amin'ny mpitondra sy ny firenena zay no avahako zay fa lay olona sasany izay hoe manaratsy olona anankiray rehefa manaratsy olona anankiray ianao dia mba tokony ho fantatrao koa hoe inona zany no
mety ho tombontsoa zany raha ohatra ka lotoiky zany ty olona anankiray ty de inona ny tombotsoko inona ny tombontsoan'ny firenena amin'ny hoe fantotoana azy izay zany aloha raha ohatra ka olona tsy nihinam-bolam-panjakana olona tsy nangalatra tao amin'ny firenenao olona tsy manelingelina ny fiainan'ny vahoaka na amin'ny firenena de inona no interenao manokana zany ny amin'ny hoe antotonao azy ohatra io samy manana ny frustration daholy fa niteneniko teto ny hoe frustration tamin'ny bola kely tamin'ny fahatanorana misy ny hoe blessure zany tamin'ny fahatanorana mbola hoentina amin'ny mahalehibe izay atezeran'izay zany matetika no mivoaka rehefa lehibe ny olona anankiray ka misy ny fanaratsiana ny vadi-bazaha eto mety nisy ny blessure ny olona anankiray angamba hoe mety ny vehivavy ny fankaty taminy lasan'ny vazaha dia misy zany zay karazana blessure izay avoaka rehefa misy zany ny moyen amoana azy kanefa efa nyresahako teto na eo amin'ny resaka fifankatiavana na eo amin'ny resaka fandrarahana na eo amin'ny resaka hoe fiainana andavanandro rehefa misy ny olana sy ny korotana dia ny mijery ny responsabiliténao tao anatiny zay olan'izay no azonao atao fa tsy ny fanosoranao fotaka ny olona izay hoe nifankaty taminao nefa tsy nety raha fa nisy ny tsy fetezana dia jereo ihany koa ny responsabiliténao tao fa nisy responsabiliténao tao matoa tsy nety avelako eo zany entre parenthèse zany izay zavatra zay ilazako amintsika hoe lalina ny fifanavahana na amintsika samy malagasy ny hoe foko avy any ananina foko avy any ananina io mila jerevana manokana daholy ao anatin'ny latabatra boribory ny fifampitenenana ny zavamisy raha ohatra kosa hoe samy piraitapo ny sasany mahazo ny droit ohatran'izao ny sasany tsy omena ny droit ohatran'izao tsy mitovy ny zavatra omena azy dia menao tsiny ve raha ohatra ka mba mitaky amin'izay zony zay lay piraitapo hafa fa raha vao mba somary mitakitaky ny droit tokony ho azony ny foko hafa dia lazaina foana fa tea nitikitika adipoko lazaina foana fa hoe ampanavakavaka zany dia fampangina jaza ozy izy ny fitenenana mangina tetena tsy ilaina mitomanimaly zany ny zavatra misy angemitsika samy malagasy ka hoe manolona ohatra zany ny karana zay zavatra zay dia nipetraka foana zany izay hoe tsy fandraisana an'ilay olo zay ary dia nojerena foana zany tamin'ny lafiny ratsy reo olo reo ny hoe mpanao ina misy mpanambakambaka fetsifetsy apetrako eo iny zany aloha eto andaniny indray zany mitodika aminareo karana indray ny tenako de ny hoe zay fantataraiko teo zay ny hoe erimponareo efa ela ny razambenareo no teo nefa dia ohatrany tsy nisy zany ny ataontsika hoe tena hoe intégration amin'ny société tsy ny karana rehetrarehetra fa misy ihany ny olona tsara aloha satria na ny tenako zao dia fanerasera amin'ny karana teto Canada izay tonga mitsabo-tena atoamiko ary dia miresaka ny Madagasikara ary dia hitako ny fitiavan'ireo olo reo any Madagasikara ary dia hitako hoe misy manam-panahy ny karana tsy afaka zany ho generalisentsika zay zavatra zay kanefa kosa dia misy ny tsy manana eritreritra fa tsy ny anangona ary dia tsy mijery mihitsy ny hoe pays d'accueil moa zany no azokotsika hitenenana ny hoe tany iray izay hoe misy olona mpiavy zany tsy mba mijery mihitsy zany ny hoe tombontsoa ny tany
izay nahitanao soa zava-dehibe ke zay hoe resaka reconnaissance zay zava-dehibe zay hoe tamberina didy tamberina ndraikitry zay hoe amin'ny olona nazahoanao soa amin'ny tany nazahoanao soa ka eo zany matsy no hoe somary mahadiso fanantenana zany ny malagasy aminareo karana ary besaka ny tantara ny karana zany amin'ny hoe tsy mifanambady zany ny karana raha tsy izy samizy ka tsy afaka hiditra amin'ny zay resaky zay aloha ny tena koa ny amin'ny hoe efa fombany zany zay misy antony matoa izy zany hoe zay ny fombany kanefa eo amin'ny sosialim-bahoaka zany dia maro ny zavatra zay tsy sahy tenenina de ny hoe maro ny karana zany izay hoe inona moa ny fitenenantsika malagasy azy misipasipa amin'ny vehivavy malagasy kanefa dia tsy ataony mariazy zany iny vehivavy iny fa tsy maintsy samy karana zany no hoe mifanambady avelokety foana fa tsy manameloka rehefa hoe zay zany no fomba ny tany zay ny fomba ny razany kanefa kosa maro dia maro zany ny tovovavy malagasy izay hoe nanana tantara tamin'ny karana lehilahy karana misy ny hoe niasa trano misy ny hoe niasa tao amin'ny fivarotana ohatra misy ny hoe fifaneraserana fifampilana any anatin'ny fiarahamonina de nefa betsaka zany no hoe mitondra takaitra ireo vehivavy ireo ary niteraka tamin'ny karana satria maro dia maro ny hoe mety isy karana nefa tsy fantatra hoe karana iza moa zany no tena razambeny na mety isy karana azy azafady indrindra fa mila potsipotserina ny zavatra ohatran'izany ahitatsika vahaolana tsy manamelika n'izaniza ny tenako eto tsy manana problema amin'ny mety isy karana tsy manana problema amin'ny karana fa mba miezaka kosa zany mijery ny hoe inona no zava-misy rehefa ohatran'izay ane de betsaka ilay hoe blessure zany mipetraka amin'ny société blessure mipetraka amin'ny vehivavy izay hoe namelanareo kitra ka mila jerevana amin'ny atsipriany daholo matsin'izay zavatra rehetra izay ny tenako manokana aloha tsy mbola nanana aventure tamin'ny karana zay aloha tsara homariana kanefa zany zavatra rehetra izany ometsika tsiny fe zany ny lehilahy karana izay hoe namela kitra namela taranaka tamin'ireo vehivavy malagasy zay tsy nivadiny izy irery ve nefa nometsika tsiny amin'izay zavatra zay satria olombelona nofo sy raha koa izy mety anana ny fakapanahy kanefa apetrako ihany koa amin'ny vehivavy malagasy izay